Ry havana, efa nambara ombenimbeny, nambaranay zany tamin'ny heriny tamin'ny fanomanam-panahy, fa iray amin'izay foto-kevin-dehibe ao anatin'izao kariny izao ny fandinihan-tena. Anio ary dia andeha hijery ny amin'izay hoentina aloha manomboka azy tsika amin'izao alady voalohany izao amin'ity lohahevitra ity. Andeha ary horesahana aloha ny amin'izany hoe fandinihan-tena izany. Raha nadika izy avy amin'ny teny vahiny io dia examen de soi. Izany hoe azo ambara koa hoe examen de conscience. Ireo ny fampiasa raha amin'ny lafiny ara-pivavahana. Izany hoe resaka ara-panahy no resahantsika eto. Fa ry zareo psychologue, ry zareo thérapeute, misy koa ny psychothérapeute, ry zareo dia mampiasa ny introspection. Raha tambatra ireo dia inona moa lay ao anatin'ny olona no avoaka. Raha misy aretina dia inona mahatonga an'le izy, raha misy ny taxo dia inona fa dia le examen de soi na examen de conscience na introspection dia avoaka zay ao zany araka ny fahaizan'ireo olona manana an'ireo talenta ireo. Ry havana, amin'ity volan'ity zany dia indreo hoe eritreretintsika, indreo hoe saintsaintsika, andao ary hiaraka hijeritsika ny amin'izany fandinihan-tena ataon'ny fiangonana izany. Tena ilaina ry havana ny fandinihan-tena ataon'ny tsirairay avy. Fa raha mijery an'ity Korinthianina 2:17 ny 5 ity isika dia fandinihan-tena ataon'ny fiangonana tany Korinto. Izany hoe fandinihan-tena hitambaram-be zany zay ny tena hita eto. Averiko tena ilaina ny tsirairay, nefa ilaina koa mandini-tena ao anatin'izany ny fitambaram-be. Izy fitambaram-be io manomboka amin'ny isa-tokantrano zany. Ao no ataoko hoe vondrona kely indrindra. Samy miara mandini-tena ohatra ny mpianakavy eo, dada sy neny miaraka amin'ny zanany hoe ohatra. Tsika zany toatra ny nangatitsika toa tsy niaraka mivavaka tso ny hariva, fa rehefa lany ny sakafo samy mandeha any amin'ny chambre, na idada manenjika mijery télé, mijery baolina sy sisa, samy miara mandini-tena zany zay no ataon'ny vondrona anankiray ao amin'ny tokantrano ao. Dia manontany ihany koa tsika ity toatrany resy rehefa alady, indrindra rehefa manao siesta dia indraindray amin'ny 3 amin'ny 4 vao mifoha, manahoany tsika ity fa fotoana zao 5-7 taona ny fiangonana, sao dia tokony mba mamonjy fiangonana. Lafy miby zany resahako zany, fa azo resahana koa ny lafy miabo ao anatin'ny fandinihan-tena ry havana. Dia misaotra ny tompo ary tsika zanaky ny 5-7 taona fa miaraka amin'ireo kristianina tany Korinto dia hiaraka tsika izao andini-tena ry havako. Ndao ary sokafo ny baiboly, hiaraka maky tsika ny Korinthianina 2:17 ny 5. Eto Paoly dia manentana atsika fiangonana mba andini-tena. Ndao ary iarahantsika mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy. Dinio ny tenanareo, na mitoetra ny finoana ianareo na tsy, izao toetra ny tenanareo, fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona ny lavina ianareo. Zay zany amin'ity alady voalohany ity ry havana no iarahantsika mifandinika. Ary tena misaotra ny tompo isika, tena tian'ity fiangonana kristianina malagasy eto Abidjan ity ry havako ilay Jesosy Kristy lohan'ny fiangonany. Fa araka ny nambarako teo hoe ray volana zany sisa dia araka kalaza ny tompontsika zao asemy miara mandini-teny eto itsika menakavy. Ndolonge resahana kely vetivety fotsiny ny Korinthianina voalohany, Korinthianina 2 azafady. Efa atao hoe Paul nanorina ny fiangonana fa efa manantitrantitra izy zany. Misy afatra indroa antitanteriny eto. Dia ny afatra voalohany hita eo amin'ny 9:1 hatramin'ny 7
2:4 manafatrafatra Paoly mba iray fo iray fanahy aminy reto tany Korinto reto mba hisokatra amin'ny Paoly ny fon'izy reto ary indrindra ny kristianina tany Korinto koa dia hitandro ny fahamasinana ka hiataka amin'ilay zao tontolo izao izany. Afatra mafonja voalohany iny ary ny afatra mafonja faharoa hitantsika eto amin'ity toko 7 ity sady misy afatrafatra eto no misy fanaovam-beloma mariavana ary iray amin'izany ilay fandinihan-tena asaina ataon'ny fiangonana alohan'ny hatongavan'i Paoly satria amin'ny Korintianina faharoa toko 7:1 jereo ry havana fa milaza izy fa fantelony izao ny hatongavako any aminareo zany hoe alohan'ny hatongavany ihany zany dia miteny zay mba mandiny tena aloha ianareo fiangonanao ry havana andehsika hiditra lalindalina ary ny amin'izany inona ary indrindra hoy ao no asain'ny tompo koa avy amin'izany ataontsika fiangonana izay mankalaza ny tompo noho ny 5 taona. Isika izao dia nisafidiny loha hevitra aloha vetesina foana fa mora vakiana kely le izy le teny fanevantsika ny ndo averina foana amin'ny anaran'i Jesoa tovy mafy mihitsy ditantsika teo mihitsy zany tamin'ny namakitsika ty tinino tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ireo na tsy izao toetra ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy ratsinina ratsy olona ny lavina ianareo eny ry havako ny tanjo ny fandinihan-tena aloha no andao mba hodinihantsika voalohany. Io dia mitondra antsika amin'ilay atao hoe évaluation spirituelle zany hoe ndoa hoe mba atao jery todika andoa hoe mba ho jerena indray ny amin'ny finoantsika an' Jesosy Kristy ary indrindra ny fiainantsika an'izany finoana azy izany. Ireto misy dingana atao mba hahatonga antsika ho tonga amin'izany fandinihan-teny izany. Eto iaho averimberiko foana fitambarambeny eto fa mety koa zany reto dingana reto izay tsara koa ho ataony tsirairay. Reto aloha no mila mipetraka voalohany vo vita amin'ny fandinihan-teny. Misy zavatra telo izy. Voalohany, ao anatin'ny fotony no anaovana ny fandinihan-teny. Faharoa, ao anatin'ny saina milamina no anaovana ny fandinihan-teny. Ary fahatelo sady farany, ao anatin'ny fieritreretana madio. Iavako, ajanono ny fandinihan-tena raha misy tsy milamina ny ray amin'ireo fa tsisy vokatra andrasana ny amin'izany. Indrindra ty le fahatelo sady farany ty fa raha ao anatin'ny saina maloto no entina manatanteraka amin'ny fandinihan-tena aleo tena ajanona mihitsy dia miandry milamina aloha vo misesy ry havako. Rehefa milamina ireo dia miditra indray amin'ny dingana manaraka mifamme fotoana ny fiangonana. Tsy fantatro azo atao ve amin'ny akatoky ny fandraisana amin'ity volanyity na amin'ny akatoky ny fandraisana rehefa mety fa izaho amin'ny mampitandrina manokana araka ny fahalalako ny kristianina malagasy eto Abidjan naniditra izay taona maromaro vitsivitsy nitondrana ny raha niasa tamin'ny tompo nitondrana ny fiangonana izay toa ho sarotra tena ho sarotra raha atao amin'ny akatoky ny fandraisana amin'izao tsika izao ny araka natanteraka an'izany ry havana fa dia apetraka amin'ny tompo ny fotoana mamety zany satria raha vao iantso fotsiny hoe amin'izao lo izy dia tsy fantatro izany tonga izany tsy tonga ianao sy ny tompo mifandinika ao anatin'izany. Hosako ve isika no reto teboka telo reto hosa ve itsika voalohany ny marina rehetra tsy filaza ary izay ny mety alokalofana. Teboka faharoa azaka ny ilazana ny marina ve ny tsirairay avy. Ary teboka fahatelo manana ny toetrantsika malagasy ho antsika izay aveliko foana dia le hoe tsy tia ratsy tsy te ho ratsy eo anatrehan-drakoto eo anatrehan-drabe dia samy tsy te ho ratsy dia aleo mangina aleo mody fanina sy ny sisa rehetra.
ho sarotra raha iaraka natanteraka nyity sika fa ndao hiasa ny fanahy tebite hoe zay mamety zany na atao amin'ny roviana na atao amin'ny roviany fa tena ilayntsika izany ary ny dingana manaraka dia reto fanontaniany reto dia mila apetraka ry havana mba azahoantsika tsara mandeha amin'izany fandinihan-tena izany. Misy telo izy reto. Voalohany, isika ve miaina araka ny fitarihan'ny fanahy masina sa ny sitrapontsika ry havana no mitarika antsika? Averiko, isika ve miaina araka ny fitarihan'ny fanahy masina sa ny sitrapontsika no mitarika antsika? Dia jerena ny lafiny miabo, dia jerena ny lafiny miba. Ny lafiny miabo dia zao, tena miezaka kosintsika andeha araka ny fanahy, hita maso zany fa raha nofotsika tsy ho tratran'izany 5 taona izany, tsy ho tratran'izany tsika, tsy ohatr'izao tsika zany. Noho izany dia mba mideran'ny tompo zany tsika, fa mba miezaka tsika na sy tanteraka azy mba mandeha araka ny fanahy ry havana. Fa na izany aza hitako marefy antsika satria izao na dia efa entina araka ireo rafitra azy ny fanapahan-kevitra entiny eto amin'ny fiangonana dia mbola ahitana fitarainana sy fanamariana sy ny sisa tsy maninona ny tsy tokotokony loha ny tsy tokotokony loha izarazaran'ny saitsika na ny famadika amin'izay ngamba tsy maninona izany fa zao fotsiny ry havana zava-dehibe amintsika fa misy olona kosa esan'ny fanahy ao anatin'ireny rafitra samy hafa ireny vao tonga amin'ireny fanapahan-kevitra eny tsika izay ny lafiny miabo aloha dia ajaniko eo fa azotsika tohizina ry havana. Ny lafiny miba dio zay somary marefy ihany koa hitariko iny ry havana satria izao tena misy sitrapo alefitra ry havana tia mivavaka miditra amin'ny efatra ity. Zaho teny hijoro vavimbelona aminareo fa raha zaho manao siesta talady atoandro tara ny katekomena amin'ny roa eto. Izay zany le izy. Zaho tsy maintsy miarany an-trano amin'ny ray sasany amonjy ny katekomena amin'ny roa. Tena misy zavatra alefitra zany. Izay zany izy mihoatra ny fitiavako baolina koa fa matetika ny tolakandro baolina. Misy zavatra alefitra ry havana amintsika zany fa raha tsy zany tsika tsy ho tonga aty zany tena tsy sitrapoko. Tsy sitraponao, tsy sitrapontsika rehetra ny hoe ndao hiditra amin'ny efatra ny FKMA ao anatin'izao fa 10 taona zao fa sitrapon'izy. Sitrapon'izy. Sitrapon'Andriamanitra tsy salasalana, sitrapon'i Jesosy Kristy mba hananty azo mamantatra hoe ao anatinao koa ve? Tena ao anatinao marina ve Kristy? Velona ao anatinao marina ve izy? Izay ihany ngambany no resahako ny amin'iny fa zao ry zanak'iriny fa 5 taona reseho ny sitraponao amin'ny famponan'ny tompo mba hatanterahanao na amin'ny tanao ny sitrapon'Andriamanitra izay napetrany aminao. Zay voalohany. Ny fanontaniana lehibe faharoa tia dia ho an'ny tsirairay ato amin'ny fiangonana hoe tena velona ao anatinao tokoa ve Jesosy? Satria izao mantsy le teneniny teo raha ao anatintsika Jesosy fa tsy olona lavintsika tena ohatrany tena efa miteny Paoly ao. Zay zany le izy fa mila lamina tsara ka tena velona ao anatiko, tena velona ao anatinao tokoa ve Jesosy ka hita taratra eo amin'ny fiainanao sy ny toetranao isan'andro izy. Izay indray zany ny fandinihan-tena faharoa ry havana. Dia mba tsy azahoana manao an'ireo atonga amin'ny teny vahiny hoe étalage de connaissance, mba tsy azahoana manao an'ireo hoe ndao tonontononina daholo izay momba ny Kristy rehetra, dia ndao tsy hiala amin'ilay atao hoe contextetsika dia ny Koritianina faharoa 2:10. Ao zany tsika niezaka hiditra amin'ireo hoe toetra tarafina amin'ny Kristy mba ahitana an'izany hoe tena velona ao anatintsika, velona tao Korinto dia velona eto amin'ny FKMA eto apity janvier Jesosy. Misy telo eto amin'ity Koritianina faharoa 2:10 ity zany ny 4 sokafo ny baibolinao dia ndao vakitsika izany. Fa voaomby tamin'ny hazo fijaliana izy noho ny fahalemena, nefa velona kosa noho ny herin'Andriamanitra. Fa izay koa dia malemy eo aminy, nefa hiara-belona aminy ho anareo izahay noho ny herin'Andriamanitra. 4 zany. Inona ny dikan'izany? Matoa Jesosy tonga teo amin'ny hazo fijaliana
araka nambarany voalohany eto dia zao, tena tsy tia tena izy, tsy ao anatin'ny tompo izany atao hoe egoisme, tsy egoista izy. Iza ny te hijaly, iza ny te ho sahirana ny amin'ny hafa raha atao hoe izay fotsiny. Fa Jesoa dia ny sahirana mihitsy ny aminao, nandany tenany, tsy nitady ny tombontsoa ny tenany noho ny fitiavany ianao ry havana. Ary zany matoa tanteraka dia voavonjy tahaka an'izao tsika ry havana, dia anontany ny tena tsika. Tia tena ve ianao ny tombontsoa anao zay metimety aminao ihany, zay no ekenao, fa rehefa zay tia na inona. Faharoa, be fitiavana ve ianao, fitiavana ho amin'ny tombontsoa ny hafa, fa zany no mila ianarantsika eto. Faharoa, malemy izy, hoy ny soratra masina, tena marina zany. Ry havako, zany nombony eo amin'ny azo fijaliana zany ne ka mahamenatra olona voaoziny na teo anelanelany jolahy anankiroa tena ratsy fa nalemy ny tompo finosiny zany, nalemy nandefitra izy, fa tsy le falemena andehanao ny filan'ny nofo sanatria, tsy izay le izy, fa tena nandefitra izy ry havana. Mila ianarantsika zany fandeferan'i Jesoa zany ao anatin'izao fandinihan-tena izao. Tsy namaly ratsy ny ratsy izy, tsy namaly faty izy, fa vao mainka azy izy be fa mindrapo ry havana. Asehoa eo amin'ny fiainanao ary zany toetrany Jesoa zany ao anatin'izao fandinihan-tena izao. Andininy fahadimy dia hitantsika ihany koa mifampitohy amin'io fa zava-dehibe ry havana ny ahitantsika ny fiainan'i Jesoa eto hoe na dia tsy tena fantatrao aza ohatra ny tenanao, satria izao Paoly no miteny ny amin'ny Jesoa, dia zao afaka manontany ny hafa isika, afaka manontany an'izay akaiky atsika isika. Raha manambady dia mivady, tsy haiko ny mpiara-miasa koa ve ilaina an'izany, tsy fantatro ny mpiara-monina ve sisika, fa ny tanjontsika zany zao dia vita ny fandinihan-tena zay zany le izy. Ary eto no andeha maranako an'le fanontaniana teo hoe tena hita velona amin'ny fiainantsika, amin'ny toetrantsika sy ny fiaina isan'andro ve Jesoa, dia zao tena tsy nizahatavan'olona izy. Araka io le andininy fahadimy io zany hoe Kristy ao anatinareo. Tena iza moa aho mba hitoeran'izany zanak'Andriamanitra be voninahitra feno fahamasinana izany? Mba iza moa aho amin'izany ry havana? Fa tena tsy nijeren'ny tompo tsy nifidy tavan'olona izy tsy nanavakavaka izy fa tiany daholo na iza ry havana. Ary zany mila ianarantsika indrindraindrindra ao anatin'izao fandinihan-tena izao farany, satria izy misy telo le izy dia ny andininy faraika ambin'ny folo ity zany dia ambarany Paoly tarafina avy amin'ny Kristy reto le ambarany eo zany le izy. Andininy faraika ambin'ny folo farany, ny rahalahy, dia zao zany ny asiana ataontsika. Inona hono ny asiana ataontsika voalohany eo raha manaraka anao andininy faraika ambin'ny folo? Mifalia, androm-piraviravony zao marina fa atao anatin'ny karimy aloha tsika mbola malahelohelo, fa ao anatin'izao 5 taona zao andao hiravoravo mialohan'ny jobily ry havana, andao hifaly. Misy olon'izay no mena anaram-bositra hoe raha marikivy, ohatra ny ninana vinaigre de cidre foana izy, tsy fahatra mihitsy fa hitanao zao ohatra tsy ahitana hoe fifaliana mihitsy fiainana marikivy zany le izy. Tsy hay na firy aigre na firy degré koreny na firy pourcent to an'le tsy fantatra ry havana. Aseho amin'ny fihetsika ao, aseho amin'ny fiandraisanao amin'ny olona, falitsika toetra iainantsika eo amin'ny Kristy zany ao anatin'izao 5 taona amin'ny fiangonana izao. Mezao tanteraka koa rehefa zany lista io zany ry havana somary nanirana ana rehefa nanaraka amin'ny baiboly malagasy sy nijerin'ilay grika. Ny malagasy eo aorianan'le mifalia tonga dia hoe mandraisa amin'ny fampiononana, dia tonga dia zay zany leo. Nefa rehefa jerena ny grika toa tsisy an'io akory ao, dia nijereko ny baiboly katolika tsisy eo, jereko ny diema tsisy eo, tsy haiko ny baiboly malagasy napiditra an'io, fa dia zao ao aorianan'le mifalia dia miezao tanteraka.
aoka ho lavirary zay ataonao na amin'ny asanao any, indrindra moa fa mifanompoana atao amin'ny fiangonana. Zany le Kristy velona ao anatinao, entsika mandiny tena ry havana. Manaraka mifampahereza aza mifanakivy midika an'izany. Ary farany miraisa saina. Ninona fanapahan-kevitra ny raisitsika ry havana dia ndao iraisaina rehefa miaraka teto. Zao no tena hevitra ny fifidianana diakonina reny, dia 450 sika. Ray ny nanao ny tsy san'izay nanao eny. Midika an'le 350 nanao eny, vonona iara-iasa amin'ireo diakonina ireo, dia misaotra anareo makasitraka mihitsy. Fa miraisaina amin'izany tsika iarahantsika mandiny tena izay ahafahana manatanteraka izany hatramin'ny farany, mandra-piavon'i Jesosy farany mihavahana. Ngamba ny io ataokonao komaity ry havana. Satria izao raha misy olona nampalahelo na nitaka izany dia fanatona fotsiny zava-dehibe izany, ndao hiavana fa tsisy anjely eto amin'ity tany ity. Izany rehetra izany ry havana ny tokony hita eo amin'ny fiainam-pino ary raha velona ao anatiny tokoa Jesosy. Fahatelo sady farany dia izao: misy endrika tsy fankatoavana ve ato boky ato, ary mbola misy ota mamatotra ve? Le fankatoavana io obéissance ry havako. Raha tsy hitanao mivantana eo amin'ny fiainanao koa izany, dia araka ny nambarako eo anontany foana le akaiky fa tena hanoro anao izy hoe ianao dia manohitra, ianao dia tahaka izao, na ianao dia itiny mbola mamatotra anao. Fa ny tsara dia hitatsika tompo-tena izany. Ry havana, raha atao amin'ny FK maro satria efa maraparana ny toriteny dia izao: raha ny lafo miabo dia tena misy ireo tena tsy miataka amin'ny tompo mihitsy, indrindra ireo le vao tonga tsy mampaninona amin'ny teny izany. Ireo tonga dia tafalatsaka ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana izy, tena mirotsaka tanteraka ao izy, ary dia hitatsika any amin'ny sampana, hitatsika amin'ny voamiera, tsy tapaka isaky ny alahady ry havana. Zany ny zava-misy iainantsika tsara izany. Ary manaraka izany koa, misy ireo tena mahafoy fotoana, mahafoy fananana ampiasaina maimai-poana ho an'ny fiangonana, lafo miabo koa izany tsy azotsika hoditsika misaotra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ireny. Fa aoka itozo mandrakariva isika, fa ilaitsika ezaka le nambarako teo. Raha mba eto ihany ianao fa tsy misy asa hafa nampandreketin'ny tompo anao na adidy any ivelany, mila ezaka ny fahatongavantsika miangona ry havana. Zay no lafy miiba ry havana. Raha te hiorina sy handroso amin'ny fiainam-panahy ianao dia azadinoina ary, fa tena zava-dehibe ho antsika ny manao fandinihan-tena. Ary indrindra ny fandinihan-tena dia tsy hoentina manamelo-tena ry havana, fa hoentina kosa anaovana ainga vaovao indray. Ary zay le fitomanina toko 7 andininy 5 novakiana tamintsika teo: aoka isika andinika sy hamantatra ny alehantsika ka hiverina indray amin'i Jehovah. Zava-dehibe amiko, zava-dehibe aminao zany. Irina mba ho tanteraka ao anatin'izao karema izao, dia ianao sy Jesosy fanatsika ry havana. Ary zay mazava-dehibe an'ilay tantaran'ny Petera zay hitatsika tao amin'ny Jaona toko 1:20 teo. Intelo Jesosy nanontany zay hoe: moa ny fitiavanao mihoatra noho ny an'reto va? Zay ny voalohany. Ary ny faharoa nataony indroa: mo tiava ianao ry havako. Rehefa avy mandiny tena anao dia ataovy mihoatra ny hafa, satria zay no nitakiana tamin'ny Petera teto: ataovy mihoatra noho ny hafa. Manomboka amin'ny ataovy mihoatra ny amin'ny pastera, ataovy mihoatra ny amin'ny diakonina, ataovy mihoatra ny fitiavanao ny tompo ry havana. Dia mahereza ary eo amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Pour les enfants, bonsoir. Vous répondez à haute voix: bonsoir. Merci. Notre thème de ce mois de mars est: le Seigneur conduit à l'examen de soi. Donc, nous allons parler de l'importance de l'examen de soi dans notre vie spirituelle. Pour l'illustrer, j'ai choisi 2 Corinthiens 13:5 qui dit: examinez vous-même
pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés? À l'école, mes enfants, vous faites des examens périodiques, peut-être chaque mois ou tous les 2 mois, ou bien examens trimestriels pour savoir si vous avez appris les leçons. Dans la vie chrétienne, il y a aussi un examen qu'on appelle examen de soi pour vérifier notre vie spirituelle, notamment pour savoir si le Christ vit encore en nous ou non. Voici les 3 démarches à suivre pour un examen de soi sincère et honnête tiré de 2 Corinthiens 13, 5. On pose ces 3 questions. Premièrement, est-ce que je vis selon l'esprit ou selon mes désirs personnels? Je répète, est-ce que je vis selon l'esprit ou selon mes désirs personnels? Chers enfants, les parents connaissent tout ce qui sont bons pour leurs propres enfants. Vous n'avez aucun droit de faire tout ce que vous voulez. Notre devoir, c'est d'obéir. Quand ils disent « c'est l'heure de dormir », on va dormir. Quand ils refusent de vous donner leur téléphone, il faut accepter sans murmure, sans faire des bêtises. Ne vous laissez pas diriger par vos propres désirs, parce que vous êtes baptisés. Entendez l'aide du Saint-Esprit pour qu'il vous guide et qu'il vous donne la sagesse. Arrêtez les caprices d'enfants. Deuxième question, est-ce que mes pensées et mes actions quotidiennes reflètent-elles le caractère de Jésus? Je répète encore, est-ce que mes pensées et mes actions quotidiennes reflètent-elles le caractère de Jésus? Je vous cite quelques caractères de Jésus qui méritent d'être imités. Il n'est pas égoïste, il nous aime tous, c'est pour cela qu'il nous a offert sa vie. Jésus n'est pas un menteur, il dit toujours la vérité. Il n'est pas rancunier, il est miséricordieux et l'esprit de vengeance n'a pas de place dans sa vie. Chers enfants, c'est l'heure pour changer de comportement pour plaire à notre Seigneur Jésus. Troisième question. Est-ce que j'ai réussi l'épreuve? Y a-t-il des domaines de désobéissance ou de péché persistant dans ma vie? Je répète aussi. Est-ce que j'ai réussi l'épreuve? Y a-t-il des domaines de désobéissance ou des péchés persistants dans ma vie? Demandez à vos parents en disant « Quelle bêtise je fais souvent » afin de faire attention et ne plus les répéter. L'examen de soi vise une évaluation spirituelle sincère, non pour une condamnation, mais pour nous aider à grandir spirituellement dans la foi en Jésus. Chers enfants, osez faire l'examen de soi dès maintenant. Amen.